Tatarane hoe anao anina aminareo izy anao ohatrana hoe misy zavatra ho ataona anareo zany tsy misy an'izany ika sika nahita tsara le fividanany présidana commission nga nisy tafiditra tao ny firaisan-kina tsy misy ka rehefa manohitra de manohitry hatramin'ny farany na mandasaka candidat ianao na fantatrao anao solany na ianao manao vato fosy safidy nanao niditra agnatin'ny firaisan-kina safidy nifidy hoe ho mpanohitra hatramy déclaration ataona amin'ny intérieur ary izay mahatonga nazahoy vice président 7e vice président etreanao mpanohitra ka lasa ny mpanohitra indray lasa efa miaraka ary inona koa zany sisy mpanohitra sona inge zany areny ny zavatra ohatran'ireny fa tsy mety reny amin'ny opposition satria le namagny manohagny de mazary kivikivy ary aza dionareo fa visa nisy asika nao satria nohon'ny alabato fa maro be le olo manao asika reny le opposition extra parlementaire kivy amin'regny zavatra natao regny le zavatra nisy regny ka tokony hitandriny sara fa misy fividanana an'io tokony misy olo-tsika an'io miambagna an'io irony io fa iny navoaka anareo navoaka tao de avy moa sisy niteny de ohatrany normaly de misy manao propagande ho an'anona sisany amin'ny fitondrana riky ka izay zavatra tanosy kivy le olo satria veliko zay hoe maro olo andamositsika an'io maro ny opposition extra parlementaire fampanantenanareo vahoaka zahay fa ngamba sisy sony regny amin'ny magnaraka règlement intérieur natao tao nge de hoe mazava ho azy hoe sisy mahazo manohitry sisy mahazo manakiana zany ny député any amin'ny fitondrana fa raha vao manao kely anao zany de mety hoe asoro ny président de groupe parlementaire fotsiny miteny hoe ity olo tiky sy mazavazava ty de asoro sy madéputé nazy zany hoe anangatagna foana zany io de izy maranisa sy zay misy zany zavatra hoe tokony atao fa de asika zany na afiry izy de rehefa manohitra rehefa zavatra sy mety de toerisika foana toerin'ny firaisan-kina izany ny opposition zany opposition mijoro amin'ny hevitry ny ohatran'izay district ihany ny azo anaovagny le azo anaovagny inona moa tatitra de ny député maro anisy indray zay managny district be deve indray no miaro an'igny fa député de Madagasikara tokony mahazo mandeha eran'ny Madagasikara daholo vao miteny tonga de manangatagna izy contre an'igny zay ny zavatra misy asangamba zany zao raha zany ohatra hoe député avy any amin'ny Manakara de miala eto de tokony sy manao ny concarde io anareo fa any Manakara indray nareo fa magnapetraka ny concarde ma député nareo fa sy député de Madagascar sony zany le député fa député ny district ary mangataky amin'ny chef de district ranao tatitra iny zany de fa magnapetraka hoe ianareo zany ao ambanin'ny exécutif na ny chef de district afaka agnomena sy agnome de manao fosiny ianareo zany hoe amelina ty amin'ny opposition ty nefa ianareo koa mamonogna ianareo député ao amin'ny opposition inona rega tokony madéputé azy iady protocole anareo rano protocolaire nefa ianareo zany chef de district nibaiko anareo hoe tsy mahazo manao tatitra ianareo sy mahazo mamoro olo ianareo zany zavatra rehetrarehetra zanandry ka io amin'ny voalohany io anao an'io fa kelikely ange io ivasy kelikely io asy kelikely io satria maro anegny lalagna ao aboaka eo ane de voatery sy sorofagny de gaga le olo io azy efa gaga ny olo efa oka rehetrarehetra le magnaraka io ataony député io aza every misy magnaraka faly fotsiny manangatagna amio fa menimenina daholy ny vahoaka izao amitsika miteny zao ka misy be zany aloha de tokony mba esike sy mety raha hoe zay lany zany de sisy solidarité am'izay sy lany nafana be misy nanaovagna an'igny teo de aveo de sisy sony nefa de maro ane any osy regny any morondava mila ny namagny daholy ka ianareo lany aza manao izay fa lany fa de any ianareo magnavotagna ianareo sy mety zay zavatra zay tokony fagnampy zany am'le resaka hoe miaro an'io gn'aseseny tribunal zany raha ohatra hoe misy olo mitoro anao de mba tokony ansoigny ianao misy mitoro anao fa izao ne toren'olo anao ianao nangalatra ianao de mba mafaky magnazava anao sy misy an'izany fa raha mahita anao zavatra zavaina zareo maligny tany maiva tanàna regny ay sisy zavatra mariny daholo le izy raha araka tenenao sy afaka niaro tena le olo nanao requête
isan-karazany nanan'iny fa de io moa le hoe le sazy ivalozana le hoe sazy ivalozana zany hoe ny HCC zany zao manatotsika hoe mana droit de vie et de mort zay ovin'iny zany de maty ety ambony tany ety amitsika Madagasikara ety zay ovin'iny zany de maty zany de sazy ivalozany le zavatra hoe navoakany de eo de samby fampizerizery eo misy asa anazy hoe tsy misy mety diso angamba le calcul de zay zany ny zavatra zay zany ny tena manahirana ankehitriny ity hoe sazy ivalozana ty nandrasana ihany io satria ny président de la république de miteny na le mpanogny fitondrana de miteny fa hoe mandeha sara le mandroso asika mandeha sara ka ahoana moa an'olo ndray izy olo everina fa nahavitany le fampandrosoana logique zay aminazy fa misika tiako izy zany ame mpanondry atika izy sy logique fa izay zany izay le fandehan'le raka ho anay zany de sy mapaisa ho an'izay olo sasany tany mieritreritra hoe iova io de efa io zany le izy fa de inona moa ataony firaisakina zay ataotsika hoe visanisa zao fa de mitazagny fa de mahay kosa de fantatrinay fa hoe maro gn'olo mimenimenagna ame zavatra misy akehitriny. Roa andro tao arian'ny fametrapelanana nataony hanaverina ho prime ministre io takariva io Itsay Christian mamafisin'ny filoham-pirenena fa mila olona mahatoky tsy mivadibadika ary nanandreo mpiara-mombonantoka fitokisana ny olona tendrena ho lehibe ny gouvernemanta. Itsay Christian noho izany no anarana nambara fa natolotra ireo solombavambahoaka 420 izay nafeno ireo fepetra no tanasaina ireo. Ho an'ny mpandinika raram-pirenena nefa ao anaty fotoan-tsarotra tanteraka ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao amin'ny fanatanterahina ireo vinanapetraka toy ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ny fampiroboroboana ny sehatry ny industria, ny lafin'ny maolona ary ny fanjakana tsara tantana ireo no vinanapetraka saingy mbola lavitry ny afo ny kitaira ny zava-misy eto Madagasikara no jerena ho ny fanazavana. Ary matoa manana olana isika eo amin'ny jirama dia problème na gouvernance zany ka rehefa tsy mipetraka lay bonne gouvernance tsisy resaka industrialisation dia mazava ho azy tsy afaka handroso ny olona zay lay grande ligne anatiny lay développement humain zany satria ao anatiny fampanananasa resaka industrialisation no ahafahan'ny olona mananasa zany ka ahafahantsika mampandroso an'ilay mahaolona zay indraindray ny fitondram-pandrakana zany amin'izao fotoana izao. Raha fitinina ho ity mpanao politika ity tsy naomby Itsay Christian nandritra ny enitaonana prime ministre azy teo. Fotoana izao ijeren'ny filohan'ny repoblika izay tena mahavita sy anatanteraka ireo vina ary hanomezana sehatra ireo teknisianina sy manampahaizana amin'izany. Satria resaka eto dia resaka bonne gouvernance misy ny anatra an'izany eto Madagasikara maninona reny tsy omena toerana raha resaka zany hoe industrialisation zany misy avaram-pianarana amin'izany eto Madagasikara meo sehatra ny teknisianina satria ny teknisianina no afaka mahita ny problème ifotony zany ka afaka mitondra vahaolana afahantsika mampandroso an'ity firenena ity fa saingy zao ny mpanao politika ihany no namotika an'ireo teknisianina reo. Tsy nahafa-po ny firaisamonim-pirenena ny valin'ny fitoriana nataon'izy ireo teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana manoloana ireo endrika tsy fanaran-dalàna marobe nandritra iny fifidianana solomam-bahoaka farany teo iny. Azo raisina ny fitoriana nataony safidy zany hoe feno zany ireo pitsopitsony izay tokony ho lazaina sy tokony ho hita amin'izay fitoriana natao izay na zany naty zany ara dia ny raha mahita fa namona ny filazana azy hoe rejeté nisy anankiray zay nahitana lazaona ny rano justika malagasy fa ny ankoatran'izay dia rejeté zany ny tenenana zany hoe tsy nahitana rariny zay ngamany maro tsy lafa-pony Marina tao anatin'ny 40 andro ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no nikirakira sy ny tsara ireo fitoriana misy 590 napetraka ireo mpiantsehatra samihafa. Sarotra araka izany ny nona fa ho voadiniky ny HCC ao anatin'izay fotoana foy izay ny fitoriana anarivony. Izany no mila fanatsarana fa indrindra eo amin'ny lafin'ny lalàna ho ny fanazavana. Tao anatin'ny 40 andro ny HCC no nasaina mikirakira ireo fitoriana 590
zay zany le tsara ho fantatsika enina sy dimanjato arivo izay folo andro ny kirakirana an'izay a dia tsy mahagaga hoe tonga amin'ireny zahatra ireny tsika dia nefany a averiko indray mandeha hoe ny lalàna no mametra an'izay dia tsy maintsy lalàna ihany koa manova an'izay a fifanampiana tsika zany hoe firy ny isan'ireo fitorinana alefa tany amin'ny ACC dia firy le nanomezany valiny a dia natsikaritra na hoe nisy anelanelanyisa hoe tsy traité ny ACC ilay fitoriana ho anay safidy manokana dia nisy fitoriana anankiray nataonay zao a tsy natanay valy mihitsy rehefa nanontany moa ny avocat dia hoe to anatin'le adino dia iny le mahatonga n'ilay hoe fomba fijerinay hoe a ahiainay hoe lasa fitaovana indray ny ACC a ho an'le eo amin'ny atoko eo amin'ny fitondrany didy tsy azo ivalozana ny didina avoka ny ACC saingy amin'izao fotoana izao kandida misa enina nambarany isenio mpandresy vonjomaika saingy resy taorian'ny fanitsina ny voka-pifidianana ofisialy nataon'ny ACC no fantatra fa mbola nametraka fitoriana indray eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana noraisin'ny ACC ihany koa anefa ireo fitoriana ireo raha ny loharambavao toe-javatra izay mbola tsy nisy teto amin'ny firenena ho ny fanazavana ny lalàna antsika koa dia mametraka hoe izay avoakany ACC a dia tsy azo ivalozana fa izahay koa dia mahalala amin'izao fotoana zao hoe ireo amin'ireo kandida enina ireo dia mbola ohatrany mametraka fitoriana any amin'ny ACC taoriana ny ray proclamation ary ny angom-baovao enina ihany koa na lalàna fa noraisy ny ACC lay fitoriana taoriana moany vokatra izay zatra mbola tsy nisy raha ny fahalalanay fa hatreto koatra mbola tantara mitoy zany ireo le an'le district anankienina ireo nanao tatitra momba ny asa vitan'ny firaisamonim-pirenena sampanampanara-maso ny fifidianana moa ny safidy androany milamina tamin'ny akapobe ny fifidianana solombavam-bahoaka natao farany teo na dia maro aza ireo endrika tsy fanaran-dalàna sy fanatsarana mbola ho atao nandresy tamin'ny voka-pifidianana vonjomaika navoaka ny seny ny kandidat tsy miankina tao amin'ny distrika ny Antsohi Richard Rajonarson saingy ny ninona noresena rehefa teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana noho ny nataony SRMV raha ny fijoroana vavolombelona nataony tamin'ny mpanao gazety androany nisy ampahambato no vonoana tany amin'ny birao fandatsaham-bato sasany izay tsy nahitana olana nisy tamin'ireo birao fandatsaham-bato hafa nahitana olana kanefa dia tsy nifoanana ny filohan'ny SRMV ny tomponantoka tamin'ny alabato tany Antsohi raha ny nambarany ny tegna atondiany eo aketo tsy hoe akory dia tsipika ny vokatra navoakany ACC fa mba hitonga le alahilonay indrindrandrindra moa amin'ny district ny Antsohi manolona ny voka-pifidianana zay navadika satria misy tompona andraikitra ao amin'ny SRMV sy ny seniny namadikan'io satria misy voka-pifidianana anaky efatra no nifoagnana Ambaladia, Andampy, Haute-Ville Antsohi, Vetanandava. Marigna fa agnisan'ny nagnafoagnana reo voka-pifidianana reo dia nohony indisponibilité des bulletins, indisponibilité des PV, ohatrohatran-drakaraha aminay daholo zay zavatra rehetra araka ny didina avoakany ACC. Ka tonga aty zahay satria nohony le zavatra misy any aminay tsy afaka miteny zany ahoana moa didy efa nivoaka io tsy azo ampifantariny vahoaka zay fa hipetrany ndresiny OMC any aminay dia malahelo zay lazaina fa baiko avaty ambony dia manoloana zay koa nisy zany fitorina napetraka anay satria enjehan-dalàna zany détournement des matériels de vote zay agnisan'izany koa fikasagna amadiky ny voka-pifidianana amin'ny article 230 sy 229 maritra an'izay tsara dia mitaky zany zahay mba hampiarina lalàna ho an'ireo olo zay tompona andraikitra zay nagnano izy io mba tsy hanaovana tsindro zany satria ny zavatra tegna mampalahelo dia mampalahelo ombenombeny averigna eto zay teny navoaka ny tompona andraikitra tao aminay fa hoe na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy avadika io résultat io satria tsy misy fitondram-panjakana TRS amin'ny docteur Richard zany kanjo misy koa le zavatra amin'izao fotoana zay ka mba mitaky zany zay raha ohatra ka zay no baiko marina avy amin'ny filohan'ny pirenena dia malahelo zay vahoaka madinika fa raha tsy baiko marina kosa izy dia mitaky zay mba andresina fepetra manolona ny rehetra angajavatra rehetra rehefa aminay daholo ny proof rehetra magnamarina fa tsy ho soixante-deux ny elagnelagna vatonay raha amin'ny PV aminay fa mandeha agny 1000 ka zoan'le olo zay rehetra nandre andraikitra tamin'ny zavatra dia mba handresina fepetra hentatra satria ny voka-dratsy nisy ty aty amin'ny faritry misy anay dia tsy andre anjara ny fifidianana tsony ny vahoaka amin'ny ben'ny tanàna ho avy zay ny tonga anaty nazonao tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana ao Antsohi ihany koa ity kandidat tsy miankina ity fa tsy mahazo miresaka amin'ny aina manjery ana toerana ny tenany
ary tsy mahazo miresaka amin'ny vahoaka momba ny didim-pitsarana mirakitra ny voka-pifidianana ofisialy navoaka ny HCC ihany koa. fa noho ny raha tamin'ny HCC zao la 33,14 raha tsy diso zay ao monko le izy fa de mbola misy vatokely eo amin'ny 415 io zany vatoko livonona zany nefa raha PV ampelantanananay raha jerena misy agny amin'ny 1000 mahery ny elagnelananay nefa noho ny fagnodikodinina vato tato amin'ny SRMV tsoroka eto fa tsy HCC ny tompony andraikitra an'io fa ny SRMV tany entoerana no namadibadika io ary anagnanay preuve tsara zany misy bureau de vote zay natagna korontana zay be ny tanàna anaova PV tsy maty re bureau de vote fa lasa validé ahoana ny netsisy tsigny amizao fotoagna zao de lasa io ndray ny vonoana zany zany tegna no mampalahelo ary le vahoaka mihitsy tezitra tsy vitan'izy tetra rehefa marary fo satria tsy mba agnisan'ny nampiavaka ny propagande natako de tsy mba nagnome vola na ariary folo na zany tamy tsy misy fa hevitra ihany no raha saigny ka raha ohatra ka zay teny napetraka hoe napetraka ny folom-pirenena hoe le candidat mpanjakana tsy maintsy olan'iny ary ka zay tenen'ny préfet tam'le 3 juin de raha ohatra zay ihany mibaiko somary malahelo fa nazay raha fantatranay mialomako zay tsy nilatsaka fa noho nzay zavatra fa zay zavatra nitranga de zany na tonga zay tonga ty mbola am'izao de gnaboagna notiko fa tsy azo ambara vahoaka ny hevitry mahakasika zany voka-pifidianana fa nivoaka mbola tsy azo tenenigny amin'ny radio ny amanjany ahoana loatra manivoaka amin'ny tany zay anaovana oatra am'izany hatram'izao zany mbola mihitsy noty navoaka am'izany fa tsy azo avoaka tsy azo avaro ainao manjery hono hoe le voka-pifidianana fa miteraka fikorotana am-bahoaka izy angany nagnakorotana le vahoaka sa le SRMV namadibadika an'le zavatra. Efa nitory ireo tompon'andraikitra amin'izao fanodikodinana na safidim-bahoaka eny amin'ny fitsarana maefa moa ity kandida ity ka miantso ny tohizan'ny fanadihadiana sy ny fivoahany tena marina malohana izany. Tsy tamboisaina ny fahavoazana teraka ny fanamboarana ilay tetikasa lalambe mikodana na autoroute mampifandray Antananarivo sy Toamasina raha nitatitra nataona fikambanana tsy miankina sy firaisamom-pirenena maro androany. Anisan'izany ny eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana, ny eo amin'ny lafin'ny maolona izay mivelona sy mifototra amin'ny lafin'ny tontolo iainana. Ny ayay voalohany akoatra ny fafantatra fa mety animba ny ala voajanahary sy karazany zava-mananaina amin'ny kilometatra maro io tetikasa io dia misy ihany koa fetraikany amin'ny fiahina ara-tsakafo sy fiahina ara-tsosialy. Tanimbary mahery ny 7,1 hektara zao no totitra ary ny ala vadimboly mihoatra ny 5,1 hektara no simba ihany koa anatin'izany tetikasa izany. Eo ihany koa ny renirano mihoatra ny 7,20. Tsy mazava ihany koa ny momba ireo orinasa nahazo ny tolo-barim-panjakana hoy ny Transparency International. Io polisan-jato io dia fantatra fa eo amin'ny 184 millions de dollars eo mbola misy any amin'ny 700 millions de dollars mahery zany fantanina hoe avy aiza le vola dia mpiara-mombona antoka tony ahoana no manaiky androtsaka vola sy ampiasa vola anatina tetikasa zay araka ny voalaza teo hoe misy impact lehibe eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny ala sy eo amin'ireo vondron'olony fotony mpiray tandrazana amintsika izay misitraka an'ireo ala ireo raha ny fahafantaranay azy dia mbola tsy hitanay aloha hatreto hoe nanahoana ny resaka appel d'offre mikasika an'ilay entreprise nanao an'ity nahazo an'ity tsenam-barim-panjakana ity izay tianay ho fantatra ny fomba nazahoana azy sy ny hoe inona daholo ny mangarahara sy ny inona moa zany ny étape natongavana amin'izay. Ny antony dia satria tsy azontsika atao ny manao fampandrosoana raha tsy misy ny mangarahara. Tsy azontsika atao koa ny mampandroso firenena anankiray raha misy ny aya indrindra miresaka tontolo iainana izay iainana communauté maro ohatran'izay. Ambava fotsiny ihany ny filazan'ny mpitondra fanjakana fa efa nisy ny fanadihadiana ara-tontolo iainana natao mialoha nanomboa ny tetikasa saingy tsy mbola hitan'ireo mpisihatra amin'ny fiarovana ireo ala arovana voakasika ny tetikasa izany. Hatreto ny voalaza dia hoe nisy le étude d'impact environnemental. Izahay nefa ny ao anatin'ny mpitantana ny faritra arovana ohatra ny ao amin'ny association fanamby andalovana ao amin'ny Anjozorobeangavo ilay lalambe mikodana fa mbola tsy nahita zahay an'ilay étude d'impact environnemental izay indrindra no fangatahanay hoe mba ho zaraina aminay le izy. Tokony anaraka an'le raha hitarika ery izy tokony anaraka amin'ny ODD mihitsy indrindra ny ODD fa 12 teboka 9
sy ny ODD fahenina amby folo teboka fito. Arak'izany mangataka ny ampiatona ny tetikasa fanamboaran-dalambe mikotana Antananarivo Toamasina ireto fikambanana tsy miankina sy firaisamoam-pirenena ireto. Mangataka ny mpamatsy vola ihany koa izy ireo mba hisiny ny fiaonana eo aminy sy ny mpitondra fanjakana sy ireo mpiaro ny fatra arovana izay voakasiky ny tetikasa mba hisiny ny mangarahara. Ny voalohany dia mangataka izahay mba ny ampiatona io tetikasa io aloha raha amin'izao endriny izao mandra-pahitana ny vahaolana, mandra-pahitana ny fampandiniana iarahana ary indrindra mandra-pahafantarana ny izahay ao anatin'ny faritra arovana ny étude d'impact environnemental izay mba hangatanay ho zaraina aminay mpitantana faritra arovana. Eo ihany koa dia mangataka izahay mba hisiny ny fangarahana eo amin'ny famatsinim-bola ho an'io tetikasa io. Mangataka ihany koa izahay ho an'ny ireo mpamatsy vola eto Madagasikara mba ho tena lahara-pahamehana ny fanajana ny lalàna sy ny fenitry ny faritra arovana eto Madagasikara izay arena tsika indrindra. Mangataka izahay ho an'ireo mpamatsy vola ireo ihany koa mba ho ividinika miaraka amin'ny fitondram-panjakana izany fanajana ny faritra arovana izany. Mangataka ihany koa izahay mba hisiny ny famatsiam-bola bebe kokoa ao anatin'ny fanajana ny faritra arovana ho an'izany tetikasa izany. Raha ny fampitambavao avy amin'ny ministera ny asa vaventy dia mbola tsy voafaritra ny lalakizora ny autoroute eo anelanelany Anjozorobe sy Toamasina izay mirefy 20 kilometatra. Mbola tsy vita manko fa andalana ireo fanadihadiana isan-tsokajiny toy ny fanadihadiana momba ny fiantraika ara-tontolo iainan'ity tetikasa ity na ny étude impact environnemental. Fantatra ihany koa fa mbola tsy nisy nahazo ny tsy hanambary-panjakana ho famitana ireo tapany roa farany amin'ny telalambe mikotana ity noho ny mbola tsy nahavitana ireo fanadihadiana isan-tsokajiny ireo ihany koa ary miankina indrindra amin'ny fahavitany ny tapany voalohany ny fitohizany asa. Raha tokony ho vita tamin'ny farantaona 2024 teo ihany koa ny ampahany miala eto Andrenivohitra hatreo Anjozorobe dia vao ny 20 kilometatra ihany no azo lazaina fa ny risoany asa fanamboarana hatreto. Mena mitondro momba ny fanabeazana eto Madagasikara. Simba ny kalitao ny fanabeazana. Manaprofo izany ny fanadihadiana nataon'ny PS Education izay mamoaka fa ny 3,5 ny mpampianatra ihany no mafeny ny votoatiny zavatra ampianariny. Ankoatra io, ny olona ny famatsim-bola ho an'ny fanabeazana, ny vokadratsy ny fanaovana fitaovana politika ny fanabeazana amin'ny fampidirana an-tsekoly ny ankizy sy ny kalitao ny fanabeazana. Manginy fotsiny ny fivangongony enti-manana ty Andrenivohitra na io olona na vola. Tsy lazany intsony ny kolokolo izay zary lasa fomba fanao kanefa mamotika ny fanabeazana eto Madagasikara. Santionana amin'ireo olana maro lafy mianjady amin'ny fanabeazana navohitry ny fiarahamonim-pirenena ireo ka hitakin'izy ireo amin'ny fanjakana ny ametran'olona mafiny asa olo-marina afaka aman'ny olana ka hafana mametraka fanabeazana tsara kalitao. Tsy loko politika zany mitondranay anazy raha tsorona fa ny fahaiza-manao ny fanetretena lehibeany ny tsika malagasy dia tena atao hoe champion amin'ny planification fa ny fanatanterahana tsika tena mila ezaka lehibe dia rehefa ho avy indray nefa ny fanovana ny gouvernemanta dia mety hisy efa remise en question sy zavatra efa natao hatramin'izay apetrakay dia ny aloha zany hoe reto ny tokony fepetra amin'ny mampafiraisamonim-pirenenanay satria ny tahotra zany dia ny hoe aorinan'ny 3,5% dia inona ny atotanisa aorinan'izay 3, 2, 1 dia izy atsony zany ampianatra dia alohany atongavan'izay zay stady zay dia tokony efa mametraka sady zany tsika hoe olona no tokony apetraka voalohany amina ministera anankiray. Tsy laram-pamena ho an'ny mpitondra ny fanabeazana. Pirofo mitobaka amin'ny tenda ny teti-bola natokana ho an'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana izay mbola ambany. Ny sekoly tsy zarizary, ny mpampianatra mianto tena ny akamarony indrindra ireo mahazo famondratoerana.
tea metraka fanabeazana tsara kalitao kanefa tsy mahafohy vola anaramana mpampianatra ny vanjakany ho ihany fanazavana. Raha miketsy école fotsiny zao dia efa tenena hoe tsy ampy akory. Raha ny teti-bola ao anatiny ao dia déplacement fotsiny angambany dia efa manahira mampisalasala hoe andeaka le volany amin'ny banque ve dia zay dia efa lany. Kanefany volazantsika fa hoe maimaimpona ny fanabeazana anatin'ny lalàna ny lazan'izay dia fampiarana an'izay nefa dikan'izay hoe tokony ampiakarina ny fanampiana amin'ireny sehatra ireny. Dikan'izay tsy maintsy ampifamadiana ilay 80-20 any 20 isan-jaty mahery kely ny teti-bolam-panjakana dia au niveau ny centrale zany ny 20 isan-jaty raha farafahabeany no zay no natokana ho any efa be dia be ary zay raha ny fahalalako ny totanisy ka tokony ampifamadiana angamba an'izay fanomezana lanja ny asan'ny mpampianatra amin'ny alalan'ny karamany amin'ny alalan'ny fanomezana tombony ho azy manokana rehefa ho affecteny. Tsika mitady fanabeazana tsara kalitao nefa tsy mahafohy vola anomezana anakaramana mpampianatra mahay. Olana mila vanadeny izao ihany koa ny resaka fanadina mpanjakana isorohan'ireo tranga mamoetra mateti-pitranga ka nimba ny ho avy ny ankizy sy ny tanora malagasy. Olana fanadinantsika matetika zany na ny ambaratonga mpahefana amin'ny tantana hoe izy ny tantana ny andefa amin'ny vacation ao na ny fitantanana ny ty aza dia efa misy fifandrohitanao. Rehefa aveo amin'izay rehefa tonga ny zavatra mamoehatra reny satria raha ohatra ka hoe dokotera ray manao fahadisoana mety olona ray maty fa ireny dia zanaka eo firenena ray manontolo ny potika. Rehefa mitonga ny zavatra mamoehatra toy ireny rehefa aveo dia lasa mora mifanilika rehefa tsy ilay olona tena manandrify mahazo ny toerana. Dia ny tena tsipsahady za mikasika amin'ny fanadinana hoe mba tsy sindreny dia zavatra azo sorohana tsara amin'ny resaka teti-bola, amin'ny resaka fanendrena olona, amin'ny resaka fanendrena tokona andraikitra ny misoroka ny zavatra toy ireny satria manjary ny lanjan'ny fanadinana sy lanjan'le zaza malagasy vokarin'le fanabeazana mihitsy no miendanja sy potika ny hoany. Nanao taratasy misokatra ho an'ny filoham-pirenena manoloana izany fiombonany be ny ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fanabeazana mitakina ny andrena minisitra mahafehy ireo lesoka rehetra ireo. Mbola tsy fongana ny kolokolo eto Madagasikara vao maika miala alpaka ary makasika ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena manomboka amin'ny ambony indrindra hatreny fotony amin'ny ambany indrindra. Hita taratra rehefa iainana ankehitriny ny voka-dratsy goavana teraka izany eo amin'ny fiarahamonina malagasy ho ny faneho-kevitry ny tanora. Misy ny rafitra miady amin'ny kolikoly, marobe ny paikady amin'ny goran'izany saingy tsy hita taratra ny tena vokany. Tsy miatra araka ny tokony ho izy ihany koa ny sazy entitra ho an'ireo tompona andraikitra mivantana tratra manao kolikoly. Lasa zay olo manandrala reny miha manandrala avao dia le olo famahantra reny miha mahantra avao satria ty drala tokony ho avy amin'ny madinika toy izany na hoe hanasoavan-drozy na hanampian-drozy lasa tanjahan-drozy atoy avao dia lasa zay aloha le fiatsaikany raty voalohany indrindra zay dia nefa lafa mahantra ty mahantra madinidinika toy tokony hampivoatsy an'le firenena nefa lasa tonga dia misy impactany amin'ny nasionaly mihitsy zany dia lasa mihamietra avao le firenena fa andiandian'olo kelikely avao zany ro manantsy andian'olo avao ro mahazo tombotsoa amin'le raha maro tiady atao amin'ny kolikoly fa ty voalohany indrindra aloha zany fanasazia an'le reny mpanao kolikoly reny tsitsitsia zany hoe toy havandray ihany ka tsy ho gadratsika na manahaka an'izay dia le fampianarany le anaka jambo kelikely koa andesiny le fotom-pisainany zany tena hoe teza manomboka imbo kelikely iny ampiakary manambony mba hiaina anatiny rary ny hitsiny manahaka an'izay mba tsy hanaovany an'le kolikoly zay hoe hatramin'izay nisy foana io dia zao tsika zao dia raha misy hoe fanantenana kely hoe fivoarana dia voalohany indrindra mandana azy satria raha ohatra hoe kolikoly foana ny akentsika dia izay manambola ihany ianao izay tiany atao dia mila azo aloha le izy voalohany indrindra dia faharoa satria ny tanora no hiakatra akatoerana aveo dia ny tanora mila malala mandaa an'izany kolikoly izany. Tompona andraikitra ry manana andraikitra amin'ny ady amin'ny fangorana ity fanidrobe ny firenena ity ny rehetra indrindra ny tanora izay ho avy ny firenena. Ny tanora ny antoky ny ho avy fa amin'ny ady amin'ny kolikoly misy fahamarinany ampahany ihany zay satria raha pitsono azy dia androany izy afaka mialangalana nefa ireo tanora ireo mahatsapa araka ny zavatra hitantsika teo amin'ny islam fa tena
hoe tokony androany izahay ozy izy a no tokony de andray andraikitra tsy anaika an'izany kolokolo zany a ary handahan'izany kolokolo zany. Amin'ny laharana fahavalopolo no isan'ny Madagasikara tamin'ny taona 2024 teo amin'ny laharana maneran-tany momba ny ady amin'ny kolikoly. Niara-tsatrany izany filaharana izany nanomboka teo satria efa eo amin'ny laharana 570 amin'ny firenena 20 i Madagasikara ny taona 2024 izay nahazoana isa 5 amin'ny 100 araka ny fanasokajiany Transparency International. Anisan'ireo firenena 10 voalohany ahitana kolikoly be indrindra i Madagasikara raha ny fanasokajiana nataon'ny World Justice Project izay mametraka ny Madagasikara eo amin'ny laharana fa 430 amin'ny firenena 270 manana isa 8.7 manaprova izany fa mbola lavitra nezaka ho an'ny Madagasikara. Ny vohitra nandritra ny fankalazana ny androm-pirenen'ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana androany fa manana herijika ny tanora ravona iady andany kolikoly ijoro ampahitsiana sy ampahamarinana. Lalana potika miampy fako misavovona, rano miandro na miaraka amin'ny loto maro etsy aroa, tsy fandrimpalemana, sintomahery, vakitrano, alabotry, fanendana ampiny jiro sy rano tapaka, kolikoly, vary maizina, fitohanana ny fifamoivoizana, fitobahany mpivarotra amoron-dalana sy ireo mpisehatra amin'ny tsy ara-dalàna noho ny tsy fisiana asa. Toy izany sisa no endriky ny tanàna n'Antananarivo ankehitriny izay renivohitry Madagasikara. Tsy misy fampandrosoana havanana hoy ny olo-pirenena vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fikatsahana tombontsonimponina. Mila fanovana maika ny tanàna miaingany amin'ny mpitantana. Ohatra tsy dia mandeha tsara aloha. Ohatra hoe eo amin'ny lafin'ny fahadiovana fotsiny. Izany hoe tokony matotra zany ilay olona tokony hoe tantanana izy. Tsy fitaratra intsony Antananarivo. Efa sady maloto no ndretraretra zany amin'ny ankapobeny dia tsisy zavatra tenaina intsony Antananarivo efa niova. Hafa Antananarivo taloha. Dia tsy fantako tsy haiko izay ataony zareo mpitantanao ambony eny aloha fa dia tsika vahoaka majinika ety ambany no tena mahita an'ilay fanleny hoe izao no zavatra mitranga ety na ampiainana ankapobeny na ampandrimpahalemana na ny rehetrarehetra zany amin'ny ankapobeny zany dia efa izay. Le tamberim-bidy zany a, le tamberim-bidy alain'ny fanjakana amin'ny mponina tsy dia misy miverina amin'ilay mponina amin'ny tena marina fa ohatrany tonga dia any amin'ny zareo any fitondrana fotsiny dia hitahitako hoe may fotsiny le olona zany hitondra an'ilay fitondrana fa rehefa tonga koa tsy mahavita zavatra faramibitika io zany hoe manamboatra tipitopina zany faramibitika indrindra zany mba andraisina anjara ho amin'ny fiainam-ponina nefa tsy vita le izy. Tompontsony zao zany fa tompontsony le voaka madinika tsy jerevana zareo dia tena mila fanovana mihitsy indrindra fimiben'ny tanàna zany tena mila fanovana mihitsy. Mahantra ny vahoaka. Donc zany rehefa niponina amin'ny tanàna iray mahantra dia lasa goragora le fiainana andavanandro. Raha izay zany no fehezina amin'ny teny fohy dia averika ihany ileo mila mpitantana mahay tanàna Antananarivo ary tsy vita indrindra reny zany fitantanana tanàna zany fa olona matra amin'ny fiara-mitantana na amin'ny sosialy zany na ny resaka fotodrafitrasa. Irana amin'ilay izy ohatran'ny dia ataoko hoe tsy vonona ve sa tsy ampy ara-bola ve sa ahoana ny fanjakana fa ila ihany izay nitenenana hoe tokony atao fifidianana saingy amin'izao zany mbola tsy hita soratra hoe rovina natao ny fifidianana be ny tanàna. Manoloana izany miandry izay fifidianana be ny tanàna ny olo-pirenena fanamitondra fanovana miainginy fotony. Araka ny tolo-kevitra nomen'ny CENI dia ny 9 Novambra 2024 no natanterana ny fifidianana be ny tanàna eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Nanomboka omaly 20 Jolay hatramin'ny 12 Jolay 2024 ny fepitaona fametrahana ireo antotan-taratasy firotsahako vidiana. Hatramin'izao aloha mijana ho tolo-kevitra fotsiny ihany ireo mandra-piandry ny fanapahan-kevitra ofisialy avy amin'ny governemanta ny amin'izay mety ho toety androm-pifidianana sy ny antom-bola ho an'ireo izay manery latsaka hofidiana. Eo ihany koa ireo fepetra takiana ahafana mirotsaka. Andrasana ihany koa ny fiantsonan'ny mpifidy izay efa tokony alefa ny fanjakana tamin'ny fiandohany tsy herinandro ity. Hatramin'ny androany ihany koa tsy mbola naneo tamin'ny fomba ofisialy ny maha-kandida azy faninana amin'ny fifidianana be ny tanàna. Raha efa nilaza kosa ny avy amin'ny fanoherana fahandray anjara amin'ny fifidianana kominaly.